ianareo miay ho tantaraiko anareo androany ny tantarany Ranoro ilay zazavavindrano. Indray andro no tamin'ny andro ny fazimba ny razabeny malagasy dia nisy ny zazavavindrano. Indray maraina raha nakaina teo amoron'ny renirano i Andriambodilova dia nahita zazavavy tsara tarehy teo ambony vato izy. Gaga sy talanjona izy teo anoloan'ny hatsarandra zazavavy. Ny volony dia lava tonga hatrany anaty rano. Ny masony dia mibalika toy ny manazava ny zavaboary. Lasa saindra zazavavy mitodika mijery ny analamanga tendrombohitra arivo. Tsy santenina ny hetsika Andriambodilova mijery andra zazavavy nefa mba te haneho ny fihetseham-pony izy ka dia nihira ny nataony. Malefaka sy kanto ny feony rehefa manako ny an-danitra miaraka amin'ny voropotsy. Isaky ny avy mianirana nefa raha zazavavy dia miverina mody any anaty rano ka dia diso fanantenany raha zazalahy. Niverina isan'andro teo amoron'ny renirano i Andriambodilova hijery andra zazavavy izay tonga isan'andro koa saingy miverina any anaty rano foana izy rehefa hatsondra zazalahy. Nahita hevitra ry Andriambodilova ka dia nilomano nanantona ny vato izy ary dia nisotomo ny volondra zazavavy. Taitra mafy zazavavy ary dia niezaka nandositra fa tsy hafa-ny hetsika. Tsy andositra, aza sotomina ny voloko fa marary. Ina ny tadiavinao? Iza moa anaranao? Hoy Andriambodilova, tiako ianao ary vonina nambady avy ianao. Ranoro no anarako, zanak'Andriatsira, mpanjakan'ny Sira. Ao anaty rano no fonenako izay misy toerana tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Za koa tianao ary te hiara-iaina aminao a. Matoa ny any verina no tao anaty rano dia satria te hatsapa fa tena tia tokoa ianao. Rehefa tsy mifameno mantsy ny fitiavana dia rava ho azy. Ento any an-tranonao aho fa manaiky ny hanambady anao. Saingy mila mivoady ianao fa tsy hanonona ny teny hoe Sira eto alohako. Ny voady ary Andriambodilova fa tsy hanonona ny teny hoe Sira ary dia nentiny tany an-trano ny Ranoro. Nandeha ny fotoana ary dia nahorona tokantrano sambatra izy roa no niteraka zaza maro. Indray maraina nefa raha sendra andeha hiasa tany an-tsahy Andriambodilova dia nangataka an-Ranoro mba hamatotra ny zanak'omby fa mila hitery ronono izy ny hariva. Verivery saina nefa Ranoro ka dia nofatorany tamin'ny rambony ilay zanak'omby ka lasa nyrifatra namonjy ny renin'omby. Rehefa niverina avy niasa tany an-tsary Andriambodilova ka nahita ity zanak'omby tsy nifatotra fa teo akaikin'ny reniny dia tezitra mafy izy. Nivazavaza tamin'ny Ranoro izy ka niteny hoe tsy misy ilaina anao mihitsy, tsy mahay ninninona ianao ry zanatsira. Foana eno an'ilay teny voarara nefa Ranoro dia lasa niverina tany anaty rano. Tsy navita nanao velomany zanany akory izy. Mbola nivazavaza tamin'ireo zanany ihany koa Andriambodilova nilaza hoe mangina ianareo ry zanatsira. Tsy namaolana nefa ny fihetsika Andriambodilova fa vao maika tsy niverina tetỳ tany tsony Ranoro. Tsy nanadino ny vady aman-janany anefa izy fa misy ny milaza fa miseho amin'ny nofo Ranoro rehefa te hanoro hevitra na hankahery azy ireo. Miseho amin'ny mponina ihany koa Ranoro ary milaza hoe raha mahatsiaro ny soa natoky ianareo dia hitasy hanampy anareo raha mangataka izany eo amin'ny trano vatoko ianareo. Angano ary rirarira nambintsony tantara ianareo miaina. Votre satisfaction est ma priorité.